nareo dia mipetraka daholo ataontsika ohatran'le korala any am-piangonana reny eto awa dia mipetraka daholy mipetraka daholy mipetraka daholy mipetraka daholy Allez, pas la vie, qu'est-ce que l'on s'y dit? Allez, pas la vie, ça va la louer, ça va louer. Pas la vie, faites louer. Pas la vie, faites louer. Allez, pas la vie, là. Allez, pas la vie, louer. Pas la vie, chiqué. Oh, pas la vie, louer. Mbola makizady mbola tsena tsisy filipihana ka navita ohatra vitan-drajoelona na ame vola na ame vary raha tsisy presasa tsy nakany tsisy filipihana mbola navita vitan-drajoelona tsy mbola nisy tsy mbola reny tsy loanay tsy nanatsavakisa tsy mila polisy za tsy mila miaramitsy presidana ilaina iverina zay veo iasa tsy oleka panarano ekaka ilaina iverina milamanatsa Cigarette, allez, mon père, quand on va le faire, on va s'arrêter. Allez, mon père, quand on va le faire, Rahabanareo mpanao gazety namaly ny antsonay hitanareo misy député be eto ny antony esoanay anareo dia hisy fanambarana mahakasika ny fijoroan'ny député majorité présidentielle dia ome koa ny député Nambohidratrimo ny hamaky ny fanambarana. Sorobetsaka président ny fanambarana motra ny mazatra be fa tsy dia ntsony izahay solombavam-bahoaka lamy tamin'ny vondrona Irmary izay misy atoko politika fikambanana maro rehefa nahita fa nisy ny fanambarana tsy misy sonia tsy misy feo na vidéo tsy fantatray ny fahamarinany nefa nampiasana ny sarinay fahiny ary milaza fa mitondra ny anaranay dia manambara sy manamafy etona fa 20 isanjaton'ny solombavam-bahoaka lany tamin'ny vondrona Irmara izahay no nametra-pialana soa ao anatin'ny vondrona parlementaire Irmara intsony eto anivon'ny antenimera pirenena eo ny vondrona sy ny atoko na fikambanana fa solombavam-bahoaka aloha izahay ary toy ny vahoaka ihany koa ka rehefa nahatsapa ny taraina sy ny fitakiana ireo zofototra nataon'ny tanora sy ny vahoaka kanefa tsy tako nafenina fa nisy ny herisetra valiny izany dia nanapa-kevitra izahay fa nametra-pialana sao anatin'ny vondrona parlementaire intsony fa hiaraka anarina ny fiainan'ny vahoaka sy ny firenena amin'izay anjara tandrify anay miaraka amin'ny fitondram-panjakana tarian'ny filoham-panjakana colonel Mikael Radrenireny mpanao lalàna izahay ka tsy maintsy manara-dalàna nandritry ireny mpirotan'ny reny dia niarahana nahita fa totany tsy nisy fanjakana teto nisy ny fandrombana fananan'olona maro ny naratra mitondra takaitra ary indrisy nisy mihitsy ny namony aina miondrika mpanajana tanteraka ary makahery ny fianakaviana izahay vanimpotoana sarotra feno herisetra no nandalovan'ny firenena ka ankasitrahana etona ny fandraisana andraikitra nataon'ny miaramila izay nanapirofo fa tandroka aro ny vozon'izy ireo ka nandray andraiky ny tao anatin'izany isorana ihany koa ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana na ny ACC ny joro na sanandray ny andraiky ny ihany koa nisy ny fikasana andrava ity antenimera-pirenena ity natao tamin'ny fomba tsy ara-dalàna tanteraka izany ka vao maika
nampirehitra ny zavatsarotra teto amin'ny firenena. Nolavinay marindrano tato amin'ity lapan'ny demokrasia ity, nandaliny vahoaka rehetra nay tany amin'ny distrika tsirairay avy izay soloanay teny eto, satria sady fandikan-dalàna no fanaovana tsinitsiny ireo vahoaka any amin'ny distrika rehetra manerana ny nosy. Ireo fahasahin'ny miaramila sy ny ACC nandray andraikitra voalazy ireo no nampiveriny indray ny filaminam-panjakana, ny filaminam-bahoaka ko akasitranay etony izany. Isorana ihany koa ireo solombavam-bahoaka namanay tsy akanavaka miara-misalahy amin'ny fanomezan-tanana feno tsy misy fepetra ny filoham-panjakana Colonel Mikael Randrianirina, anorenana rafitra sy fitantanana vaovao ho an'ny Madagasikara. Farany mitsoreto izay solombavam-bahoaka anisany andrafitra ny majorité présidentielle eto anivon'ny antenimieram-pirenena. Ao ny UPAD, ny GPRI ary izay Irmara nametra-pialana. Vonina ifanolotanana amin'ny vahoaka ho amin'ny fanovana tena izy ary tondra ny vahaolana manandrify ny andraikitray amin'ireo fitantanana maro tao anatin'ireny tolona, fitakina maro nataon'ireo tolona izay mangataka ny zofototra ilain'ny vahoaka malagasy. Io fanapahan-kevitra io dia vokatry ny fandinihan-kevitra lalina sy fametrahana ambony ny tombontsoa ho an'ny vahoaka malagasy. Mijoro amin'ny sotoavina republikanina sy demokratika izahay ary manolo tena hatrany anampy amin'ny fananganana any Madagasikara mirindra mitovy lenta isitrahan'ny taranaka malagasy ankehitriny sy ny hoavy mendrika sy sahaza izay no nifitianan'ny vahoaka malagasy anay. Natao teto amin'ny lapan'ny antenimieram-pirenena Tsimbazaza anio 5 volana Oktobra 2022 sotra tokoa. Maria lafa point de presse izy tia tsisy fanontaniana aloha ny androany raha sitraka reo amanaraka ho an'izay mihinana version électronique dia azonay anefa WhatsApp izy. Tá